Andriamatomo Andriamatofilo dia nanao ny lahateny fiarabana ho ny malagasy rehetra ary dia samina eto ny tenanay dia matsapa fa tena faly ny amin'ny teny nataon'ny président amin'ny resaka kobalta sy nickel izay trandrahana ao amin'ny faritra loatra mangory tena efa miady ny foana izahay isan'andro amin'ny taux de ristourna ambany be 1,, ka noho izany faly ny vahoaka ary fantatry ny vahoaka zany fa tsy miady rery isika fa ao ny ray aman-drenitsika zay ny voalohany misaotra azy eram-po eran-tsaina ho ela fanapahana faharoa manarak'izay ny kabary zay nataony raha fitinina izay mikapoka dia tenina ray aman-dreny mahay mandanjalanja mamaly ny afatra ihany koa sady mitaiza ary manabe mampahery ny vahoaka rehetra ary mampirisika indrindra hitantaratra fa tsy misy fahiviana na sarotra azy ny zavatra hatreny tsy misy fiamorana na dia be aza ny vato misakana ary tsy mivahevitra na dia maro aza ny torohevitra sy ny torolalana hafa mety ampiovan'izany hevitra zany misaotra azy dia marina ny teniny fa natao nosy Madagasikara ary firenena voata fa tsy firenena voaozona akory ity Madagasikara ilaina amintsika malagasy dia ny mifampivavaka ary mivavaka aoka tsy fampijery ary ny antava tsy fampijery lamba vaky ary indrindrandrindra ifanometanana ifanampy ifanome hevitra ifanoana fa samy tompona andraikitra avokoa na ny manohitra na ny toerina na ny eo ampivoana raha misy samy tompona andraikitra amoana nyty Madagasikara antsika ty ialana amin'izao toerana misy azy amin'izao crise zao zay hoa 1,, quelque izy manodina andreo kabary zany ay ny tena mety mbola toy zany dia adaptenareo ny zavatra misy mantsy mikasika an'ity tamberim-bidy na ny ristourna nickel sy kobalta ty maneran-tany dia nentsika ny ambany indrindra nen'olona efa misy any amin'ny 16, 18 ary 20% mihoatra an'izay aza ny sasany ahoana moa nentsika 1,4% ambany zany raha mba mieritreritra le olona nanao an'izay fanarana zay dia tokony ho namana iara-iady ampiakatra an'io any amin'izay mba tokotokony avelona ny fiampanankarena antsika 30 taona ny trandrahana n'izany harena zany 30 taona no andoharana ny hareny malagasy fa afaka 30 taona eritrereto 1,4% avelona antsika sy ampandrosoantsika ve anjaratsika rehetra mieritreritra zay ny mahatonga anay miady an'io hatramin'ny farany